Sotranao zaray malala o, satria mbola ao anatinay ilay fofinaina nampindraminao anay. Misotranao rahay satria mbola misy ny fotoana ahafahanay mideranao, mibebaka eo anatrehanao. Satria Tompo, mbola mamindra fo aminay ianao, ahafahanay manao izany. Iandry ny fotoana ialanay ety ambonin'ny tany, ka mideranao Jesosy, manaja anao, manome voninahitra anao. Ray malala o, tsy misy toanao. Ianao no Andriamanitra, Andriamanitry ny nofo rehetra, ary tsy misy Andriamanitra hafa mihoatra noho ianao. Andriamanitra sarom-piaro ianao, ary mamaly anay tsiraray avy araka n'izay ataonay. Tompo malala o, indreto izahay miantso ny anaranao amin'izao andro vaovao nomenao anay izao. Ray malala o, manaja anao, mankasitraka izay rehetra ataonao aminay, ary mangataka aminao ao Jesosy. Oka ny fanahy masinao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ary mangataka aminao koa fanahy masino, oka ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy, ampiverina ny tsiraray avy amin'ny fahamarinana sy ny fahintsiana izay takinao aminay. Jesosy Tompo, aoka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafokanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery, tsy anapahefana izany, tsy ambinina aminay izany, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy misy tafapetraka eo alohanay, satria ianao no manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny miaramilanao ny anjelinao izay alefanao miaro anay tsiraray avy eran'izao tontolo izao. Misaotra Tompo, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao, satria zava-pona izahay, ka ity aho Tompo manetry tena eo anatrehanao, afeno ao ambanin'ny tana maherinao a Jesosy, ka aoka ianao no hita fa izao kosa dia hiena tahaka ny teny Jaona mpanao batisa. Izao kosa dia hiena Jesosy fa misandrata ianao. Misaotra raha eo. Aleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 7 ny volana Avril 2023. Ry ava malala ao amin'ny Tompo, anio aho dia tariny fanahy masina te ampahery anao na iza ianao izay manaraka an'izao video izao. Ny tian'ny fanahy masina ampaherezina anao anio dia ny teny izay nomeny ho anay tao anatin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo tato atokantranoko omaly. Izany hoe omaly alahady dia afaka nandray ny fanasan'ny Tompo izay efa mianaka izany dia ny teny izay nomeny Tompo anay dia teny efa resaka nataoko tamin'ny zanako lahy tamin'ny herinandro lasa izany. Dia ny teny hoe io no entintsika eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo atao amin'ny alahady. Ry havana, tsara ny Tompo ary be fitiavana izy, satria izy no mandamina ny asany rehetra, izy no mandamina ny ankohonany rehetra. Raha ao anatin'ny ankohonan Jesosy ianao dia ho tsapanao mihitsy ny fahasambaranao. Ny fahasambaranao rehefa manatrika anao ny Tompo, ary rehefa tena mankatoa izay teneniny ianao sy ny ankohonanao. Raha irery moa ianao ary koa mbola makany amin'ny trano fiangonana fiaraha-mivavaka, dia oka mihitsy ianao Tompoko atsapa fa ianao sy Jesosy no tena tiany iaona. Eo ireo rahavavy sy ranaday ao amin'ny Tompo izay miaraka aminao izany. Kanefa kosa dia tiany Tompo hiavaka tanteraka isika tsiraray avy, satria Tompoko
tsy ny ao anatin'ny fiangonana trano no ho tafakatra any an-danitra, tsy ilay trano be izay andehanantsika, na trano kakazo io, na trano tolona io, na trano falafa io, na trano briky io tsy iny trano iny akory no tranon'Andriamanitra, fa isika tsirairay avy no tempoly n'Andriamanitra, ary ny baikony Jesosy dia ho antsika tsirairay avy isam-batan'olona. Raha hitanao ny fiangonana izay ivavahanao fa tsisy fahamasinanao, tsisy fahamarinanao, ary maro ny zavatra mifanohitra amin'ny tenin'ny Tompo araka ny teniny ao anatin'ny Baiboly, dia mivoatao aza mipetraka ao, satria manjary ho very ny fanahinao. Raha ohatra mahazo fampianaran-diso ianao, raha ohatra faly fotsiny ianao hifankahita amin'ny piraita-po ao amin'ny Tompo no fieveranao azy, kanefa tsy araka n'Andriamanitra ny zavatra miseho ao. Oka tompoko tena hitandrina isika fa Andriamanitra dia tena masina tanteraka. Ry havana, araka ny noteneniko teo aloha hoe tao anatin'ny fiangonana ao, ary tena nafana fo tokoa amin'ny fanompoana ny Tompo. Tena tiako ary tena mamiko tanteraka izany. Jesosy natsapany tao anatin'ny foko, ary namoaka natao izy. Sanatria akory hoe tsy tia, na hoe mankahala na iza, na hoe mitsara fiangonana na fiangonana inona io, fa rehefa tsy ao anatin'ny fahamasinana, rehefa tsy ao anatin'ny fahamarinana, fa mbola manafangaro ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao anatin'ny kolikoly sy ny resaka vola fampiasana anazy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary eo ihany koa hita maso ny fijangajangana ao anatin'ny trano fiangonana, eo ihany koa ny amin'ny fitafiana Jezebela izay tena tsy tian'Andriamanitra tokoa, dia notsoan'Andriamanitra tao ao. Tsy avelan'Andriamanitra hifangaroaro intsony amin'izao andro farany izao ny tena manompo azy sy ny tsy tena manompo azy. Tsy afaka ampitovy an'izany Andriamanitra. Ny masina ihany ny ota fiditra any an-danitra, fa izay mbola miaina ao anatin'ny ota tsy mety misaraka amin'ny ota, ary tena mankasitraka ny zavatra misy ao anatin'ny fiangonana trano dia anisany ho tsaran'Andriamanitra izany. Ry havana, na lahelo an'ireo namana, ireo piraita-po ao amin'ny Tompo, ireo hoe atao hoe piraita-po ao amin'ny Tompo, kanefa tsy akasitran'Andriamanitra izany. Tsy misy hoe namanamana intsony ety ambonin'ny tany raha teo any an-danitra isika, fa piraita-po tokoa tena mandeha ao anatin'ny fahamarinana tanteraka sy ny fahamasinana tanteraka, ary miaro ny tenany tsy misy petipetina. Zay no tadiavin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, araka ny teny izay noteneny ao amin'ny Jaona 4:17-20, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fa avy ny fotoana sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Tena olona toy izany no tadiavin'Andriamanitra, fa tsy hoe akory hoe miara mivavaka ao dia rehefa misy fety dia lasa ohatra ny fetiny izao tontolo izao. Mitandrema re tompoko, fa tena efa eo anatin'ny fanasarahana ny zanany Jesosy amin'izao andro farany izao. Ry havana, hiditra amin'ny teny izay nomeny Tompo anay ao tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo omaly, araka ny noteneniko terim-piandohana hoe izay efa mianaka izany no niaraka nandray ny fanasan'ny Tompo omaly ariva, dia ny teny izay nomeny fanahy masina zany efa napetrany tamiko io teny io hoe hovakiana, dia azavaina foy izany dia ao amin'ny bokin'ny Levitikosy
toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 17 dia eo amin'ny andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 20 dia ao amin'ny bokyny Ezekiela ihany koa eo amin'ny toko 17 dia ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 20 ihany. Ovakintsika ny tenin'ny Tompo amin'ny anarany irery ihany. Eo amin'ny Levitikosy toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 dia toizantsika ao amin'ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 20 rehefa aveo. Ary Inadaba sy Iabio zanak'i Arona dia samy naka ny fitondrana afony avy ary nanisy afo tao anatiny sy ditikazo manitra teo amboniny dia nanatitra afo tsy izy teo Anatrehan'ny Tompo izay tsy nandidiany azy ary nisy afo nivoaka avy teo Anatrehan'ny Tompo ka nafaty azy roalay maty teo Anatrehan'ny Tompo izy ireo. Hoy Mosesy tamin'ny Arona, izany ilay nolazain'ny Tompo hoe amin'izay akaiky ay no isehoako ho masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoako ny voninahitro dia sina i Arona. Ary Mosesy dia niantso any Misaela sy Elzafana zanak'i Oziela rahalahy indrain'ny Arona ka niteny taminy hoe manatona ka ento hiala teo anoloan'ny fitoerana masina ny rahalahinareo ho eny ivelan'ny toby. Dia nanatona izy roalay ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany ho eny ivelan'ny toby araka izay nolazain'ny Mosesy. Ary hoy i Mosesy tamin'ny Arona sy i Eleazara ary i Tamara zanan'ilay, aza saritaka ny volonareo na rovitina ny akanjonareo fa andrao ho faty koa ianareo sady isy fahatezerana ahatratra ny fiangonana manontolo fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranaky Israely rehetra no hitomany noho ny afo izay narehatry ny Tompo. Aza miala eo anoloan'ny varavarany tranolay fionana fandrao maty ianareo satria eo aminareo ny diloilo fanosorany Tompo dia nanatanteraka ny tenin'ny Mosesy izy ireo. Hotoizantsika eo amin'ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 20. Ary hoy Arona tamin'ny Mosesy, indro androany no nalolorany olona ny fanatitra fanadiovana azy sy ny fanatitra dorana manontolo avy taminy teo Anatrehan'ny Tompo koa amin'izao zavatra manjoa ay izao raha toa ka nihinana ny fanatitra fanadiovana ao androany moa ho tsara teo imason'ny Tompo va izany. Rehefa reny Mosesy izany dia nakasitrahany. Amen. Ry havana, ny tantara eto dia tena mampalahelo sady mampatahotra. Mampalahelo sady mampatahotra. Zany hoe tsy afaka nanao na inona i Arona teo Anatrehan'ny namonoana Andriamanitra ny zanany roalahy teo imasony satria izy ireo no nanao fahadisoana. Tena mampatahotra ny tanan'Andriamanitra velona rehefa mianjera amintsika zanak'olombelona. Amintsika zanak'olombelona. Izany no mahatonga antsika tokony hitandrina foana Tompoko satria Andriamanitra taloha tamin'ireo taranak'Israely ary koa na tamin'ny Jesosy efa lasa tany an-danitra ara mampatsiahy eto ny Tompo tamin'ny tantarany Ananiasy sy Safira, izany hoe fa lasa tany an-danitra Jesosy dia izy mivady ilay nandainga teo Anatrehan'ny Petera sy ny fiangonana dia maty novonoin'Andriamanitra teo Anatrehan'ny ireo apôstôly. Maty teo Anatrehan'izy ireo. Izy mivady samy nanana ny torony
maty aloha ny iray dia navoaka ny fatin'le rangahy, dia avy eo maty koa ilay ramatoa vadiny. Afaka vakianao ny tantara any amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Ry havana, tamin'ny taranak'Israely teo aloha dia namono ny olona mivantana toy izao koa Andriamanitra. Isika nefa mbola namindrany fo. Impiry isika no maniratsira an'Andriamanitra. Impiry isika no tsy manaja an'Andriamanitra. Impiry isika no tsy matahotra azy. Anio tonga amintsika io teny io. Te ampitandrina antsika Andriamanitra, fa tsy azontsika tao ny mivazivazy azy. Ny zavatra misy eo eto dia tena zava-doza ary tena mampalahelo. Oka ianao no amerina amaky ny tantara. Na nisy afo tsy izy ireo, naka ny fitondrana afony avy izy roa lahy ireo, zanak'Arona izany, ary na nisy afo tao anatiny sy didin-kazomanitra teo amboniny, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'ny Tompo. Tsy nandidy an'izy ireo anao izany ny Tompo, dia nataon'izy ireo izany. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'ny Tompo, ka nafaty azy roa lahy. Maty teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. Ry havana, fatatsika tsara ny teny izay efa niverina teto matetika fa Andriamanitra dia afo mandevona. Afo mandevona. Mila isika tompoko tena mitandrina. Ary ny zavatra mampalahelo eto amin'ny tantara dia i Arona tsy afaka akory na dia hitomany ho an'ireo zanandroalahy ireo ara. Tsy afaka, tsy mahazo mihetsika eo amin'ny toerana masina io, satria ao anatin'ny asan'ny Tompo izy, ao anatin'ny fahamasinana tanteraka eo amin'ny toerana misy ny Tompo izy, dia tsy mahazo mihetsika eo. Fa ny zanany no nanota, dia ny zanany no maty. Izay no tiany Tompo ampitandremana antsika anio. Raha ny vadinao no manota, na ny reninao no manota, na ny zanakanao no manota, na ny prêtre-po aminao no manota, na ny pasteranao no manota, na ny mpiandry eo aminao no manota, dia tsy anao izany ota izany, fa azy izany. Azy izany fa tsy anao. Ka izany no mahatonga antsika tokony tandrina. Satria raha manaraka ny ataon'ny olona isika, dia ho faty ihany koa. Ho faty ho vonoan'Andriamanitra. Ho vonoan'Andriamanitra. Mila mitandrina isika tompoko. Sa mizaka ny valiny nataontsika avy isika tsiraray avy. Ho hitantsika izany ao amin'ny bokin'i Ezekiela rehefa avy eo, araka ny teneniko teo ny verset. Ho toizantsika ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 14 i Mosesy dia niantso an'ireo zazalahy roalahy, zanaky Oziela, rahalahy indrain'ny Arona, mba hitondra izany ny fatiny ireo zanaky Arona roalahy ivoaka ny toby. Ry havana, mafy be zany. Ary ny teny any koa, ny tenin'Andriamanitra, fa izy ireo dia mbola tamin'ny akanjo lavany. Lay akanjo lava fanamiana izany. Tsy ny akanjo fanamiana tompoko no ampiditra antsika any an-danitra. Fa rehefa manota isika dia maty. Na dia hoe inona ny plasy misy anao ao amin'ny toerana izay ivavahanao. Araka ny efa no nambarako teto any amin'ny fijorona vavolombelona anankiray any, fa mpiandry aho teo aloha, fa nasain'ny Tompo nariana tamin'ny anarany, satria lasa ohatrany hoe ino no masina fa tsy iza. Tao arinana izany rehetra izany ny Tompo no nampiseho fagagana maro tamiko tompoko. Ry havana, ny Tompo tsy ao anatin'ny fahalotona, tsy ao anatin'ny zavatra hita maso, fa ny fanahintsika no ilainy ho vonjena. Tsy mahazo manao koa hoe pastera ny vehivavy, efa nambarako teto izany.
Raha tsy nanetry tena aho teo Anatrehan Jesosy dia tsy tonga nanasitranay Jesosy. Tsy nahita ny tompo ao raha tsy nanetry tena. Niala tsy ho pastera intsony aho. Ankehitriny ny zanako lahy no afaka manao ny fandraisana. Satria izy efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary efa vita batisa tamin'ny ranobe. Izy no manao ny fandraisana ny fanasany tompo. Ry havana, ny lehilahy no natsony tompo ho apôstôly. Diso ianao rahavavy raha mbola miteny hoe pastera. Mibebaka tompoko. Fa tsisy verseany zany ao anaty baiboly. Fa lainga ampandengainy Satana ianao. Ka afobe no miandry ianao raha tsy mibebaka ianao. Ianao zay vehivavy miteny hoe lohan'ny fiangonana. Tsy atompoko, tsy eken'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra izany. Ry havana, hoy aho teo hoe araka ny tenin'Andriamanitra dia mbola tamin'ny akanjo lava izy ireo lahy ireo no nentina nivoaka. Ny fatin'izy ireo izany. Tsy nanavitra an'izy ireo ilay akanjo lava. Afaka vakianao tsara ny teny eo amin'ny 5. Ary eo amin'ny 9 dia manambara ny teny hoe aza saritaka ny volonareo na rovitina ny akanjonareo, fandrao ho faty koa ianareo, sady isy fahatezerana ahatratra ny fiangonana manontolo. Fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranak'Israely rehetra no hitomany noho ny afo izay narehetry ny tompo. Amen. I Mosesy no miteny eto amin'ny Arona sy ny zanany roa lahy izay mbola velona eo Anatrehan'ny tompo, teo Anatrehan'ny asan'Andriamanitra. Satria ny fomba n'ireo zanak'Israely tany aloha rehefa misy ny fahafatesana dia mitomany mandrofotra akanjo. Tena hoe tsy afaka na dia hoe hitomany akory ara i Arona eo Anatrehan'ny fatiny zanany lahy. Ry havana zava-doza, Isika ka toy ny vitsika kely eo Anatrehan'ny tompo eo Anatrehan'Andriamanitra izay teny izay no tenen'ny fanahy masina taminay omaly. Nampitenen'ny teo amin'ny fanazavana ny teny. Ohatra ny vitsika kely isika tompoko eo Anatrehan'Andriamanitra. Tsisy dikany isika. Mbola mamindra fo amintsika izy amin'izao andro farany izao. Ka oka isika hitandrina mafy dia tena mafy tokoa eo Anatrehan'ny tompo. Satria rehefa manota isika dia ho faty ny otantsika ihany. Ry havana, tsy afaka Arona hitomany ho an'ny zanany. Fa ireo zanak'Israely no avela ny tomany ho an'ny zanak'i Arona. Alefy sary an-tsaina ny arary ny fony tamin'izany fotoana izany. Ry havana, ao amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 20 dia ny zavatra anankiray tsy voatanteraki Arona. Oka ianao no hamaky ny tantara. Zany hoe ny fanatitra. Misy fanatitra hoanina izay ateriny olona dia i Arona sy ny ankonany no mihinana izany fanatitra izany. Ao koa ny zanany vavy. Zany hoe masina ho an'ny tompo zany ilay fanatitra ho an'izy ireo. Dia ny ankonany na lahy io na vavy io voateny ato dia mihinana izany fanatitra izany. Tamin'ny fotoana io dia tsy nihinana an'ilay izy i Arona. Dia namaly izy any Mosesy satria i Mosesy ny teny azy zany i Mosesy ary tezitra. Dia namaly Arona eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20 hoe ary hoy i Arona tamin'ny Mosesy, indro androany no nanoloran'ny olona ny fanatitra fanadiovana azy sy ny fanatitra dorana manontolo avy taminy teo Anatrehan'ny tompo. Koa amin'izao zavatra manjoa izao, raha toaka ny hinana ny fanatitra fanadiovana ao androany, moa ho tsara teo imason'ny tompo va izany. Rehefa reny Mosesy izany dia nakasitrahany. Amen. Ry havana, teo amin'ny fotoana io izany dia ny fony Arona feno alahelo, tsy madio, ka tsy afaka izy ny ihinana ny zavatra masina
teo anatren'Andriamanitra satria fanatitra fanadiovana. Raha madio ilay fanatitra fanadiovana, nefa ny Arona ny fony reraka, tahotra, alahelo, tsy afaka mitomany, tsy afaka akory nanaraka ny fatin'ireo zanan'roalahy any ivelany toby, fa tsy maintsy mijanona eo. Ry havana, mazana izany, dia tsy afaka izy ny inana an'izany fanatitra izany, araka ny teneniny eto hoe koa amin'izao zavatra manjoa ahy izao, raha toa ka ny inana ny fanatitra fanadiovana ao androany, moa ho tsara teo imasony tompo va izany? Moa ho tsara teo imasony tompo va izany? Ry havana, zava-doza ny azo ny tanan'Andriamanitra velona. Zava-doza. Mbola fotoana famindrapon'Andriamanitra izao. Ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 20, 7 ka hatramin'ny 20, manambara fa tsy maintsy mizaka ny otantsika tsiraray avy isika. Isika tsiraray avy tsy afaka hitondra ny otany olona isika, ary ny olona tsy afaka hitondra ny otantsika, fa isika tsiraray avy dia samy miseho eo anatrehan'ny Tompo. Andao vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny eloky ny rainy? Raha ny zanaka no manao izay marina sy mahitsy, sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatoa azy, dia ho velona tokoa izy. Ny olona izay manota no ho faty. Ny zanaka dia tsy hitondra ny eloky ny rainy, ary ny ray dia tsy hitondra ny eloky ny zanany. Ny fahamarinany marina dia ho aminy ihany, ary ny faharatsy ny ratsy fanahy kosa dia ho aminy ihany. Amen. Ry havana, mazava ny tenin'ny Tompo. Ny Tompo Andriamanitry ny Israely no ny tenen'io, no ny tenen'io teny io. Ny Tompo Andriamanitry ny Israely no ny teny an'io teny io. Tsy hitondra ny eloky ny raintsika isika, na ny renintsika izany, na ny mpirai-po amintsika, na ny olona manodidina antsika, na ny havantsika, ary izy ireo koa tsy hitondra ny eloka antsika, fa samy hitondra ny eloka ny avy eo anatrehan Jesosy. Ho hita taratra eo anatrehan'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ho hita taratra toy ny tsika tsiraray avy mijery fitaratra. Ry havana, tsy maintsy ho hita miharihary eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika tsiraray avy. Isika tsiraray avy. Andraisantsika ny valikasantsika. Tsisy azontsika fenina eo, fa ho hita miharihary. I Paoly apôstôly no ny tenen'io teny io ao amin'ny Korintiana Faharoa 5:10, ho vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy, mba andraisany olona rehetra ny valiny izay zavatra nataony tenany, dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Ry havana, izay nataony tenantsika na tsara na ratsy, dia ho hita miharihary eo anatrehan'ny seza fitsaran'Andriamanitra. Tsy afa-miala isika. Araka ny teny efa nambarako any video anankiray ihany hoe nahita ramatoa aho teo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tena malalaka be ny toerana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ary lay sezan'Andriamanitra dia lehibe ery alavitra be ery, ary tena kely sy bitika eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Ary tena hoe hita alavitra be ery aloha ery ny seza fitsaran'Andriamanitra, seza fiandrianan'Andriamanitra, ary hitako fa nisy nitsangana teo akaikiko. Izany hoe ny fahafantarako ho azy dia nampafantara fanahy masina fa Jesosy izy no mpisolo vavantsika.
izy no eo anilantsika misolo vavantsika. Raha ratsy nataontsika tompoko dia any amin'ny afo be, raha tsara nataontsika dia tafiditra ao an-danitra isika. Ry havana, mibeba, miverena amin'i Jesosy. Afaka henonao izany video izany momba ny amin'ny volo no nasehon'ny Tompo ahy tamin'ny fitsarana any an-danitra. Tiantsika ny Tompo, mbola misy ny fotoana ibebahantsika. Na inona hotanao dia mbola amelanao ny Tompo raha tena amin'ny fotorotoro tokoa no anantonanao azy. Tsy azontsika fitahina Andriamanitra, tsy azontsika fitahina ny Tompo mila isika mitandrina. Fantatra tena hoe fibebahana marina tokoa no ataontsika eo Anatrehany dia miainaontsika izy. Ry havana, miverena amin'i Jesosy dia mbola misy ny fotoana kely sisa dia hifarana izao tontolo izao. Mahereza Tompoko, mbola hiverina eto aho raha mbola omeny Tompo fotoana. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma Tompoko.